12 taona lasa zay no tapitra ny fanjanantany ary lasa republika voalohany i Madagasikara tamin'ny 17 ny volana oktobra 1870. Efa tsy de hita loatra ny fankalazana izany daty izany tao anatin'ny 17 taona. Ankoatry ny fianakavian'ny dadabe Philibert Tsiranana no mba any mankalaza izany sy ny ao amin'ny faditry Sofia. Fankalazana miavaka ny fankalazana ny 17 ny volana oktobra 2020. Ny filohan'ny republika Anahidrano mihitsy sy ny premier ministre lehibe ny gouvernement ny olom-panjakana maro no tonga any Anahidrano ankehitriny mankalaza ty tsingeritaona fa 12 ty. Raha ny vaovao azo avy any an-toerany nisy ny fitokanana ny panneau solaire lehibe ao Anahidrano amaty sy ny herinaratra amin'ny tanàna misy ny Filoha Philibert Tsiranana ity. Ankoatra zay nametraka fahezy ambonikazo eo mifasa ny Filoha Philibert Tsiranana ihany koa ny filohan'ny republika Anahidrano. Amin'izao fankalazana manokana zay atao any Anahidrano izao misy hafatra ny fianakavian'ny Philibert Tsiranana. Izy reo zay nanambara fa tsy tokony isy ny fanavakavahana amin'ny fanatanterahana ny fotodrafitrasa satria tsy zay no fanamby napetraky ny Filoha Philibert Tsiranana hoy ny zafiny. Hafatra ho an'ny vahoaka malagasy izy ty tanindrazana iombonana. Nantsika jiaby Madagasikara ty atsika tompon'izy ty samy veloneto atsika samy mateto ataotsika nikodidinina ranomasina io raha tsy hoe zay milefandafy samby eto foana tsotra foana mifankatiava. Izy koa fa misy fotodrafitrasa atao amin'ny tanàna natatsy prin-toko ataovy le zavatra io tombotson'ny tanàna zay anaovana fotodrafitrasa io na aiza zay na tonga Tsiranana na vita fotodrafitrasa eran'ny Madagasikara. Izy tsy miteny hoe izy koa tsy PSD, izy koa tsy hoe Anahidrano, izy koa tsy hoe Antsuy, izy koa tsy hoe Diego, tsy nanao an'izany izy. Nataony jiaby eran'ny Madagasikara. Ka ty nantsika jiaby tanindrazana ty. Ataovy zay mahatsara vahoaka, ataovy zay mahatsara antsika jiaby. Zaho mandeha manao vakansy iska tsy ombeny, fôkapy. Lavitra avy Anahidrano eto fôkapy amin'ny tendrony ranomasina any. Mandeha zao satria Madagasikara any. Falifaly zao fa mahita zavatra tsara koa satria tsy mitovy fiainana aty, fiainana any. Ka ty nantsika jiaby Madagasikara ty. Ataovy zay mampandroso azy ty. Ataovy zay mandeha mampatsara lalana io. Ataovy zay mampatsara fiainan'ny vahoaka. Satria Madagasikara ty raha plage foana. Zaho mba mijery télé foana. Vitsy manana plage ohatran'ny Madagasikara ty. Vitsy manana plage ohatran'ny Madagasikara ty. Raha Filoha foana, vitsy manana Filoha ohatran'ny Madagasikara ty. Ô Sénégal, ô kely ranomasina andreo nantsika ty eran'ny Madagasikara misy Filoha. Matsaboriny jiaby io misy Filoha. Izy io matsaboriny io, vao tamalo io latsaka, après 2 semaines efa misy Filoha. Zay le hafatrafatra nantsika jiaby Madagasikara. Raha vao misy projet nata tsy miprin-toko, atao foana le projet amin'ny tanànan'olona nata tsy rain-toko amin'ny tena. Fa tsy hoe io tsy antoko raiky amin'aka bloqueko projet nata zavatra tsy zany mihitsy nataon'ny président Tsiranana sy Andriamanjatry Risarina navita Antananarivo. Avitsy olo masaky miteny an'izany. Président Tsiranana sy pasteur Andriamanjatry rehefa hanao fotodrafitrasa miaraka. Zay na tonga Antananarivo vita io. Any Anahidrano avokoa arak'izany ny masony malagasy rehetra ankehitriny amin'ity daty ny 17 ny volana oktobra ity. Any no ivony fankalazana. Raha ny tantara rehetra mikasika ny Philibert Tsiranana kosa indray sy ny tanàna ny Anahidrano ho arahantsika eto amin'ny radio télé nakahy amin'ny alalan'ny fandaharana fantatra ho ve.